satria anaty bozaka no hitondrany ny fandaharananao izay manomboka eto bozaka manahaka zay moa no fitenitsika ary misy aza no milaza ny hoe ahi-dratsy raha zao hitantsika zao de ahi-dratsy satria veritsika hoe tsy de tena misy rehanazy io fanaovan'ny olona antony de kapaina sorona de avela maimaina de dorana de any amin'ny fanaripako milokako mahita fa tsy de tena zay bozaka manahatra araka ny averatsika azy izay loatra izao zavatra manodidina na izao zava-maniry izao. Miaraba aloha atsika mpijery ny televiziona malagasy ary dia manasanao anaraka ny fandaharana. Eto indrindra isika zava-maniry maromaro mety maromaro ny teto manodidididina atsika teto ary mino koa fa any atokotaninareo any any manodidididina any io lay antsoina hoe tany somary efa lava volo de kapaina dia atsika ny anaty afo fa ho anareo mbola mahita zavatra heverina fa zava-dehibe amin'ny rehetra zava-maniry maniriry fahatany zay fijery azy fa ianareo mahita ny hoe misy zavatra ilaina amin'ny zava-maniry tontolo iny izay. Iny ary miaraba voalohany aloha miaraba antsika fijery ary mety efa tsy vaovao amintsika zao tare hitatsika eto zao efa nisy fandaharana tany aringotany hatramin'izay kosa mikasika ny voamaina fa amin'ity indray mitoraka ity zany hijeritsika hoe fomba ahoana ndray no fijeritsika mikasika an'ireto azo lazaintsika hoe ahi-dratsy. Izy kosa tsy izy rehetrarehetra zao no hitantikarika hoe misy ahi-dratsy fa misy fomba hafa kokoa amin'ny mihatsara no heveran'ny mpikarika anazy ka zay indrindra zany no anton'izao fandaharana izao hoe izy amin'reto ahi-dratsy reto no hieritreretin'ny mpikarika fa manana fomba na harena miafina izay mbola mety tsy fantatritsika. Misy ohatra zao anankiray ity de volaza tsikaritra teo ity zava-maniry anankiray ity moa zany efa tapaka ty zao izy zany amin'ny maha-dratsy izy de tapahany zao fa miriny raha zao ity zao no anisany hoe kigaina atao anatiny iny mitalokaka ao anatiny. Ie ity moa zany amin'ny teny gasy moa zany tsy de fantatro loatra aloha zany hoe inona teny anarana ny teny gasy mety misy amintsika mpanarana fandaharana mety mahalala azy fa ny antsoin'ny mpikarika an'ity amin'ny anarana sientifika dia fitomboan'ny. Ty fitomboan'ny ty zany ao anatin'ny vondron'ny fabasé fianakavian-ny légumineuse tamin'ny atsika nijery an'le kabary tamin'iny misy an'le vokely any amin'ny fakany mbola hojerentsika moa zany rehefa avy eo de nitoetra ananan'ity zany de ny hoe ity afaka misintona pompe moa zany vazaha ny azote avy any amin'ny rivotra de io azote io zany hoe zany na tsy manana azote na tany karakaina tsisy azote tsony de raha misy an'ity nohon'ity plante ity zany nohon'ity ahi-dratsy ity zany de afaka mahazo ny azote avy any amin'ny rivotra de io azote io alainy hamelomany ny tenany zay aloha voalohany fa io tsy ty tena inona moa le tsy ty tena tsy ny tenany any velomany fa mamelona zavatra manodidina azy zany hoe lasa ohatrany réservoir zany izy zay no zava-dehibe an'ity karazana ahi-dratsy ity zany hoe sady misintona ny azote avy any amin'ny rivotra izy hamelona ny tenany no koa afaka koa izy manaparitaka an'le azote zay azy avy any zany hoe lasa réservoir izy amizay hamelona ny zavatra maniry manodidina azy.
Pouvez-vous nous parler un peu de... Afaka milaza fohifohy mombanao ve ianao? Je m'appelle Jean-François. Izaho dia Jean-François ary mpikariko amin'ny RD Montpellier any France. Miasa ary mikaroka momba légumineuse aho, karazana askenomine izay hita amin'ny faritra tropikaly. À propos de Mahakasika ity légumineuse izay hitantsika ity, afaka hazavainao kely ve ny mombamomba azy ity? Ireto karazana reto dia tena mahaliana tokoa satria dia afaka mifandray amin'ny bacteries eny amin'ny tany. Tsy hitantsika izy ireo satria tena kely dia kely, fa ny zava-maniry dia afaka mifandray aminy ary mamorona rafitra antsoina hoe NODULES izay ahitana bacteries, ka ny bacteries dia hisintona ny azota eny amin'ny rivotra. Izany dia ahafahan'ny légumineuse ho maleo tena amin'ny famatsiana azota, endrika izay tena mahaliana ary izay no hodinitsika. Et est-ce que cette espèce-là, ça se trouve Ity karazana ity ve hita maneran-tany sa eto Madagasikara ihany? à Madagascar? Ny askenomine dia hita amin'ny faritra tropikaly rehetra. Misy karazany maromaro ary eto Madagasikara ary misy karazany am-polony mihitsy azy, ary misy amin'izy ireo no tsy fahita raha tsy eto Madagasikara ihany. Nahita zava-maniry askenomine vitsivitsy tao amin'ity zaridaina ity isika androany, saingy andeha ho any amin'ny tanimbary any Sambaina any Manjakandriana isika hijery karazany maro kokoa sy hijery ny fivoarany eny afovoan'ny tanimbary. Ny vonin-java-maniry antsoina légumineuse dia mitahiry ireo bacteries any anaty tany. Tsy tamaso izy ireo fa ny zava-maniry no ahafantarana ny fisiny. Raha ny marina dia mitahiry ireo bacteries ireo anatin'ny kitapo fitehirizana antsoina hoe NODULES hitany amin'ny fakany ny légumineuse, dia ireo no hitantsika toy ny baolina kely madinidinika ireo no itoeran'ny bacteries. Ireto karazan-java-maniry ireto zany no toera mpialokalofana ho an'ny bacteries. Ho setrin'izay ny bacteries kosa dia misintona ny azota avy amin'ny rivotra mba hahazon'ilay zava-maniry ho ampiasaina amin'ny fitomboana. Tsy ho azy rery ihany anefa fa ho an'ny zava-maniry manodidina azy ihany koa. Noho izany ny vondron-java-maniry izay antsoina hoe légumineuse dia afaka manonotra ny tsy fahampiany azota amin'ny tany noho ny fisian'ireo bacteries ireo. Ireo rehetra ireo anefa dia amin'ny toerana maina tsy misy rano no mampity azy amin'ny ankapobeny, saingy misy fianakavian-java-maniry sasany ao anatin'ny vondrona légumineuse izay afaka manatanteraka an'ireo na dia ao anaty rano aza no aniriny. Ka anisan'izany ireto zava-maniry ao anatin'ny fianakaviana antsoina hoe askenomine ireto. Afaka maniry ao anaty rano ny tongony, ary ilay kitapo fitehirizana bacteries antsoina hoe NODULES dia tsy eo amin'ny fakany ihany fa hita hatramin'ny tahony ihany koa. Ireto NODULES amin'ny tahony ireto dia miavaka miohatra amin'ny NODULES ao amin'ny fakany amin'ny fisintonana sy fitrohana azota. Ny fikarohana atao zany dia ny hamantarantsika ny fomba fiasan'izy ireo, ny karazana bacteries tehirizin'izy ireo, ary ahoana ny fomba fisintonany sy fitrohany ny azota. À Madagascar, il y a une douzaine d'espèces d'esquimaux qui sont présentes, dont la moitié... Ny zava-maniry ao anatin'ny fianakaviana antsoina hoe askenomine izay maniry anaty rano dia misy amin'izy ireo tsy fahita raha teto Madagasikara. Misy tombony manokana azo avy amin'ireto karazana ireto izay matetika hita eny an-tanimbary. Izany dia noho ny fitambaran'ny bacteries izay misintona ny azota avy any amin'ny rivotra sy mitroka ny azota avy any anaty tany. Hany ka rehefa miala ilay zava-maniry dia voatahiry ao anaty tany na ao anaty tanimbary ireo azota ireo
afaka manome aina ny volovary ilaina amin'ny fitomboany. Noho izany dia tsy ahi-dratsy araka ny heveriny maro azy ireto zava-maniry ao anatin'ny fianakaviana izy tononoina ireto fa tena ilaina amin'ny fampiroboroboana ny volovary. C'est aussi bénéfique pour la croissance du riz, à double titre. Tao fanafody zany no tena ilaina izy ity. Fanafody aretina dia tambavy dia ny ranony sotroina. Efa voalaza teo moa zany ny atao hoe ny mampiavaka manokana an'ireto karazana zava-maniry reto misy karazany 12 izy ireo araka voalaza teo fa ny ekipa mpikaroka malagasy indray zay miara-miasa amin'ireto avy any amin'ny IRD Montpellier reto dia mijery ny fomba rehetra hoe ahoana ny ahafahana mitrandraka ireo karazana zava-maniry ireo ahafahana mijery hoe mitrandraka azy anatsarana ny fomba fambolena ny tambary zany na ny anatin'ety ihany koa satria mizara karazany roa izy ireo misy ireo karazany velona tena ny anaty rano mihitsy araka voalaza teo fa misy ny ety an-tanety ka jerevantsika zany hoe inona azo atao raha ny tambary misy karazany ohatra ny any Japon dia fampiasain'ny zareo hoe ny manodidina ny tambary dia ambolena azy ireny mba hanatsarana an'izay nofon-tany sy ny fahamasahan'ny tany zay. Fa ny ety an-tanety ihany koa izay karazana maniry ety an-tanety zany dia voalaza ny amin'ny faritra andrefana iny fa mahatsara ny fitombon'ny omby koa ireo zava-maniry ireo. Dia jerevantsika daholo zany hoe inona ireo lalana rehetra ahafahana mitrandraka ireo zava-maniry ireo hanatsarana ny fiompiana, hanatsarana ny fambolena na ety an-tanety na any anaty rano. Toerana ahitana azy reto moa zany hatreto aloha zany ny fahita hoe nahitana azy betaka dia ny faritra andrefana. Faritra andrefana iny manomboka aty Ambatoboeny, Marivoy hatrany Mitsinjo any. Dia ny faritra avoantany misy ihany koa faritra Soavinandriana Itasy iny dia ny faritra Lakaloatra dia mazava loatra no manodidina ny Antananarivo zany dia misy anazy eo avokoa. Ka io indrindra mametraka ilay fanontaniana hoe le satria tany masaka daholo ireo tany mamokatra daholo tena ho fantatra zany hoe le fisiny ve na tonga le tany mamokatra kokoa sa hoe le tany mamokatra no misy anazy. Sy zavatra izay zany ho valiana ao anatin'ny fikaroana ao ataontsika daholo ary mifandray le voalazako teo aloha hoe afaka trandrahana ve izy amin'izay fanatsarana amin'ny rofon-tany izay hitarina ao amin'ny tany hafa koa any amin'ny tany faritra atsimo satria misy maniry amin'ny tany maina ihany zareo. Tapitra ny fandaharantsika mety tsy tena azontsika tsara ny hoe inona moa atao inona moa reto karazanahitra karazana tsipolitra izay rofin'ny mpikaroka aty reto fa hoentintsika izy ireo dia hoarantsika ny fikarohana izay ataony ka hitondra santionana izy izay hoentina any anivon'ny laboratoara ao anatiny ao no hamantarantsika ny hoe inona sy inona no ilana ny reto karazana ahitra ireto ary manahoana ny mety ho lanjan'izay eo amin'ny lafiny famokarana ary inona no entiny eo amin'ny lafiny fampandrosoana ireo rehetra ireo no votoatin'ny fandaharantsika amin'ny heriny anio toy izao. Mametraka mandram-piaona tompo klasy.